maraim-baovao fiombonam-bavaka anomboana ny tontolo andro miaraka amin'ny tompo isan'andro amin'ny enora sasany maraina ao amin'ny FJKM misotro fitiavana. Ivavaka isika Andriamanitra rainay mideranao izahay fa ianao tompony fahefana rehetra any an-danitra sy ety an-tany, manapaka amin'ny fanjakana isan'ny tokony sy isan-tsokajiny ianao ary misaotra anao koa satria mbola nandresy ny alina izahay ka nifoazinao maraina, mbola nandresy ny fahalainana izahay nomenao zotom-po ho tonga amin'izao fanompoana masina izao ary sikino hery mba afaka hiatrika ny tontolo andronay ny fahavitriana koa. Amin'izany tompo mamindrafo aminay indray ka avelao ny elokay, manira ny fanahy masina mitenena aminay dia iorina hatrany hatrany ny finoanay ary omeo anay koa ny mbola hamaly eny ny hiraka ampanaovina ho anay amin'ny anaran'i Jesoa, amen. Ny mpanjaka voalohany toko faha 120 manomboka ny 7:70 hatramin'ny 4:20 manjara vaky-teny ho an'ny fiangonana amin'ity an'ity. Mpanjaka voalohany toko faha 120 manomboka ny 7:70 hatramin'ny 4:20. Anaraka amin'ny vaky-teny amin'ny anaran'i Jesoa isika. Ary niteny Jehova tonga tamin'ny Eli Tisbita ka nanao hoe, miangaka midina iaona amin'ny Ahaba mpanjakan'i Israely izay ao Samaria, indro ao amin'ny tany mboaloboky Naboty izy, fa lasa nankao izy mba haka ny tany ho azy. Koa mitenena aminy hoe, izao no lazain'i Jehova, efa namono va ianao ka efa nakao anao koa? Ary ianao dia teny aminy hoe, izao no lazain'i Jehova, ao amin'ny tany izay nilehilafa ny alika ny rano Nabota, nilehilafa ny alika ny ranao dia ny ranao koa. Ary hoy Ahaba tamin'ny Eli, azonao va ary ilay fahavaloko? Ary Eli namaly hoe, azoko ianao satria ianao efa nivarotena anao izay ratsy eo mason'i Jehova. Indro ahatonga loza aminao aho ka handringana ny taranakao ary ho fongotra ny lehilahy rehetra amin'ny tananak' Ahaba, na ny voazona na ny afaka amin'ny Israely. Ary ny taranakao ataoko tahaka ny taranak' Jeroboama zanaky Nebata sy tahaka ny taranak' Basa zanaky Ahia, no ny nampirehetanao ny fahatezerako sy ny nampantanao ny Israely. Ary ny amin'ny Jezebela koa dia nolazain'i Jehova hoe, ny alika hinana ny Jezebela eny ivelany mandan'i Jezrely. Ilay tamingany Ahaba maty ao an-tanàna dia ho an'ny alika, ary izay tamingany maty any an-tsaha kosa dia ho an'ny voro-manidina. Amen. Ray masonao manamasinana anay amin'ny famarinana, ny teninao ny famarinana. Amen. Mbola ampitomboinao aminareo ry havana ny famindram-po sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra iray, ny fampaherezana avy amin'ny fanahy masina. Amin'ity fotoana ity dia mbola antenaitsika ny asan'ny tompo amin'ny alalan'ny fanahiny, ampitombo antsika amin'ny fahalalana tsara, ampitombo antsika amin'ny faherezana, anakentsika koa ny iraka ampanaovin'ny tompo antsika. Mazava ny vaky-teny izay voalahatra ao amin'ny kalatra mofinaina, irahana Elia mpaminany mba hanambara ny afatr'Andriamanitra eo anatrehan'ny raharaham-piarahamonina mahakasika ny mpitondra fanjakana sy olom-pirenena anankiray amin'ny lafiny fananantany. Nabota nanana tany tena nifanila tamin'ny tanin'ny fanjakana no nenany Ahaba, dia noresahany manao hoe, ameo any tany mboalobokao, hosoloko tany nanana, na omeo ny tombam-bidiny fa tiako io taninao io dia mba ho ajariako. Fa Nabota tsy nanaiky, tsy hivarotra ny tanin-drazako aho. Rehefa fantatra tsara ny fanapa-kevitry Nabota dia azo lazaina hoe namoy fo
ary tsy ninakanina ny mpanjaka Ahaba. Dia hoy Jezabela vadiny hoe fa manino ianao no tsy makanina? Tsy omeny Nabota ny tanimbolobony. Ve ndrasa noratra taratasy ho an'ny tompona andraikitra any amin'ny fokotany. Izay izy raha lazainy. Dia lazaiko hoe hotoraham-bato Nabota fa miteny ratsy an'Andriamanitra. Jezabela nefa riavana any amin'ny toko 9 dia tena mpanompo sampy iringiriny ary nanorina ny finoany tamin'ny mpaminany ny bala. Hodina na hoe miteny ratsy an'Andriamanitra i Nabota ka aoka hotoraham-bato dia ho faty. Nalefa ny taratasy ara-panjakana, nanatanteraka ny iraka nampanaovina azy ny mpitondra fanjakana teo an-toerana ary dia maty Nabota. Mandihana amin'izay mankany an-tanimboloboko efa maty Nabota, tsy tompony tany tsony izy. Dia eo no manomboka ity soratra masina ity ry havana. Ahaba dia voatoana ny fanompo-tsampin'ny vadiny Jezabely ary nanatanteraka antsakany sy andavany niombona eloka tamin'ny vadiny tamin'ity raharaha fakana ny tanin'ny Nabota ity. Nirahana Eli mpaminany, Elia mpaminany, fa Eli moa mpisorona any amin'ny Samuel voalohany. Nirahana Elia mba hifanatrika amin'ny mpanjaka, hilaza ny fahadisoany, anambara ny didim-pitsarana avy amin'Andriamanitra. Ho antsika fiangonana, maka ny toeran'ny Eliasika, mpaminany, arotsaka eo amin'ny zava-mitranga amin'ny fiarahamonina, na ra-panjakana na ra-piarahamonina, mba hiteny, hivoaka ny rindrina efatry ny fiangonana mianga, ary hiteny ny fahadisoana sy ny fitsaran'Andriamanitra izay miandry. Betsaka riavana ny raharaha-piarahamonina izay mampahory ny mpiarabelona amintsika, ny mpiray firenena amintsika. Anisan'izany ny raharaha fananantany ary tena mandratra ny fotsika ny asomparana ho an'ireo taranaky ny firenena. Ny zaza madinika, ny tanora, ireo eritreriny tena ao anatin'ny heriny tokony asa ho an'ny firenena. Nanakambara tamin'izany ny fanjakana vao omaly ary mandray andraikitra. Fa eto kosa dia mampieritreritra ny fiangonana ity soratra masina ity. Enoy ny tenin'Andriamanitra, mianga kasai, mirotsaka any amin'ny fiarahamonina ary ny fahatelo pitsero ny vai, mitenena. Eo amin'ny andininy 7 ry havana hoy ny soratra masina. Amin'ny anaran'ny Tompo ary ny tenin'i Jehovah tonga tamin'ny Eli Tisbita ka nanao hoe: manaiky ho iraka eo amin'ny fiarahamonina ny mpino, manaiky ho iraka eo amin'ny fanjakana ny fiangonana. Ny voalohany amin'izany, enoy ny antson'ny Tompo, enoy Andriamanitra lay maniraka. Tonga tamin'ny Elia mpaminany ny tenin'i Jehovah, ary tonga amin'ny fiangonana koa izy ankehitriny miteny amin'ny fiangonan'Andriamanitra. Enoy ny tenin'Andriamanitra, maniraka izy mianga, maniraka izy mitenena. Tsy rotsadrotsaka foana any amin'ny fiarahamonina ny fiangonana raha tsy efa nandre ny tenin'Andriamanitra. Tsy hitsiditra foana amin'ny raharaha-panjakana ny fiangonana raha tsy efa naheno ny tenin'Andriamanitra. Izay baiko sy irak'Andriamanitra izay no manosika ny fiangonana hianga sy hiteny. Eto isika ry havana, tsy hoe mipetraka fotsiny ambony dabilion'ny fiangonana na mipetraka mba hiala sasatra, handositra ny korotana sy ny zavatra tsy manjary any amin'ny tokantrano, any amin'ny fiarahamonina, akaina kely vao maraina. Tsia, fa eto ianao andre ny tenin'Andriamanitra, miantso sy maniraka anao. Mbola nampitsofina ve ny fiangonana? Mbola tsy hiaino ve ianao kristianina, isika olon'Andriamanitra tsirairay, tonga aminao ny tenin'i Jehovah, ianao ny mpaminany izay irahana.
Hanao inona ary? Eo amin'ny andininy 7 dia hoy ny soratra masina manao hoe mianga ka midina iaona amin'ny Ahaba mpanjaka ny Israely izay ho Samaria, indro ao amin'ny tany mboaloboky Naboty izy, fa lasa nakao izy mba haka ny tany ho azy. Efa vita ny famoronana dossier any Nabota, efa tanteraka ny famonoana any Nabota, afaka manjakazaka amin'izay ny mpanjaka Ahaba haka ny tany. Mianga ho ny iraka ampanaovin'Andriamanitra. Miala tamin'ny fandrenesana ny feon'ny Tompo miantso ary mandray tsara ny baiko hianga. Tsy misy hoe makabana roa miomana telotelasy, fa eto asain'Andriamanitra mianga ny mpaminany ary isika koa asain'Andriamanitra mianga mba hiatrika ny raharaham-piarahamonina. Dia sanatrivy amintsika izao mbola misy tsy mahafantatra ihany fa mankarary ny vahoaka malagasy ny resaka fandrombahana ny tany. Voatsela amin'ny fanotorana tsy ara-dalàna tary amin'ny lalambe tary. Ary ankoatran'izany ny adi-tany samihafa izay anisany raharaha manahirana eto amin'ny firenena. Mianga. Sanatrivy amintsika izao mbola misy tsy mahafantatra ihany fa misy ankizy very tsy matsiaro tena na koa mianahana rehefa hita, misy tanora very ary tonga hatramin'ny fahafatesana amin'ny habibiana ataon'ny mpiarabelona. Dia mbola tsy fantatrao ve izany? Dia aninona ianao? Enoy ny teny fanirahana ataon'ny Tompo, mianga. Ianga ianao ho any an-tokantrano, sao misy zavatra tokony ho lazaina, sao misy zavatra tokony ho tenenina amin'ny ankizy, amin'ny tanora, amin'ny fiarahamonina. Mianga ianao hiteny izay tokony ho lazaina. Tsy natao ho toeram-piarovana riavana ny trano fiangonana, fa ho toerana andraisana iraka araka ny 1:752 ry tia famonjena. Voavonjy ianao, misy olona maro mikikika any ivelan'ny fiangonana amin'ireo fahoria marobe ny ira fanampy amin'ny 7:752. Inona no ataonao? Mbola hipetrapetraka ve ianao sa hiainga tokoa araka ny iraka ampanaovin'ny Tompo? Mandehana fa misy karazana Ahaba izay petrapetraka any amin'ny toerana tsy tokony hipetrahany, tsy tokony ho azy akory fa hitoerany. Misy karazana Ahaba izay mandrombaka ny tsy azy akory. Mila miainga isika fiangonana. Tsy hoe tafiditra ato ianao dia midy ny varavarana dia ampidirina koa ny hafa. Tsia, tafiditra ianao dia avoaka indray, verina miditra mitondra ny hafa koa. Izany ry havana no iraka ampanaovin'ny Tompo antsika, hiainga isika, tsy hipetrapetraka, tsy hitarejetra, tsy hakakabahana, fa hiainga isika. Ny fahatelo, mitenena, potsiro ny vai. Eo amin'ny andininy 20 sy ny manaraka dia mifanatrika tokoa amin'ny Ahaba Eliampaminany. Dia hoy Ahaba hoe tena mifanatrika amiko ve ianao ry ilay fahavaloko? Azonao ve aho? Eno Eli, tsy kanosa fa miteny tsara. Izao no izy. Efa namono ianao dia haka koa. Izao ny didim-pitsarana. Alika no miverimberinao. Ho an'ny alika tahaka ny lelafa ny alika ny rano Nabota, ny ranao sy ny rano ny taranakao, torak'izany koa ny an'ny vadinao. Ry havana malala rehetra ao amin'ny Tompo, tena sarotiny amin'ny tsindra azo lena mahazo ny fiarahamonina Andriamanitra. Ary tahaka na nirahany an'i Eli mba hiteny ny amin'ny tsirariny izay miatra amin'ny vahoaka, tahaka ny joroany Eli hitondra famonjena ho an'ilay vehivavy mpitondra tena sy ny zanany tamin'ny fanamarona fampitomboana ny diloilo. Dia toy izany no aniran'Andriamanitra ny fiangonana, hiteny anapotsipotsitra ny tsirariny ary ametraka mazava tsara fa misy sazy miatra avy amin'Andriamanitra, tsy zaka ny olombelona. Rehefa mamaky ny tantara isika ry havana any amin'ny andininy 720 any, dia indro Andriamanitra nilefitra teo anatrehany
fibebahana nataony Ahaba. Raha irahana ny fiangonana aoriana ny fandrenesan'ny tenin'Andriamanitra ka miainga ivoaka ivelan'ny fiangonana iteny ampahasahiana ny zavatra tsy mety eny amin'ny fiarahamonina dia azo antoka fa iverina amin'Andriamanitra tahaka ny fibebahany Ahaba ny firenena ary emotra ny fitsarany Andriamanitra ho tonga fiadanana no anjaka. Tsy fiadanana ho antsika ihany ry havana no antom-pivavahantsika fa fiadanana ho an'ireo mbola mikorontana sy tsy mandry fahalemana. Tenin'Andriamanitra ho tonga amin'izany ny firenentsika araka ny Salamy 7:30 no vakiana teo. Sambatra ny firenena izay manana ny Jehova ho Andriamany. Ianao anefa, ianao miaino, manaiky hiaingy, anaiky ny iraka hiteny no andrasan'Andriamanitra. Miarabelona raha tsy fanahy eto isika, raha tsy manaiky hiiraka ny fiangonana. Didiko fe lehibe, fepetra enjana napetraka ny fanjakana ny amin'ny zava-misy sy mitranga eto amin'ny firenena, fa raiso mihoatra noho izany ry havana. Ny aniran'Andriamanitra ny miaramilana dia isika kristianina. Iantoka ny fandriampahalemana eo amin'ny fiarahamonina sy ny firenena misy atsika. Enoy mianga ary mitenena. Ho an'Andriamanitra ny voninahitra. Amen. Ivavaka isika. Tompo misaotra anao zahay fa manakambara amin'ny fiangonana ianao, fiangonana mirotsaka eny amin'ny fiarahamonina isan'andro, ary raha atao hoe atsasakadiny no iaonanay mivantana aminao aty amin'ny fiangonana toy izao na ora iray adiny roa be indrindra, ny ambin'izany ao amin'ny tontolo andro dia ifaneraserahanay amin'ny fiarahamonina. Nahazo hery izahay hiatrika ny ora fiasana, hiatrika ny fiainana ny atokantrano rehefa avy miasa. Nandre ny feonao izay Tompo, tahaka ny nandrenesan'ny Elitisibita ny feonao. Hiainga izahay, hiteny izahay, ampitandrina izahay, ary engane ny feonay, ny feon'ny fiangonana, hampiverina ny firenenay aminao Andriamanitra ao anatin'izao fiarahamonina tena feno faharatsiana izao. Misaotra fa manandrify indrindra ny zava-misy, ny soratra masina mananao, ny fiangonanao. Aoka tsy ho fiangonana anam-pitsofina, tsy ho fiangonana matitra ny tongotra aman-tanany, fa ho fiangonana manana fahafahana hiteny sy andeha ho irakao ny fiangonana. Zao zahay dia mivavaka ho an'ny fiainanay isam-batan'olona, mba ho feno fahavononana amin'ny alalan'ny fanahy masina hanatanteraka ny irakao izahay. Amin'izay azo nalazaina dia hiteny, amin'izay azonao atao dia anao sy hanatanteraka izahay. Azavelanao ho kanosa fa omeo fahasahiana tahaka ny Eli. Vavaka aminao koa izay ny amin'ny fahasalamanay amin'izao vanim-potoana ririnina izao. Arovo ny fahasalamanay Tompo. Vavaka aminao izahay ho an'ny fikasanay amin'ity tontolo andro ity, ento araka ny sitraponao ary tapao amin'ny fahefanao ny fahatanterahana ireny. Tononay aminao ireo sokajin'olona maro miara-monina aminay, manomboka amin'ny ankonanay, ireo mpiara-miasa aminay, ireo mpiara-dalana aminay. Misy amin'izy ireny fantatrao manana olana, hitanao miaritra fanaintenana, fantatrao koa fa mety manamanjoka ao anatin'ny fikarakarana ny fahoriana. Dia amin'izany Tompo, aoka ho fantatry ny tsirairay fa Andriamanitra mahita tahaka ny nahitanao ny olana tamin'ny nabota ny fananantany ianao, dia momba ny tsirairay. Petraka eo am-pelantananao ny fifalianay. Misaotra satria mety toy izany fifaliana manokan'izany izahay ny amin'ity anio ity. Azavelanao handeha irery fa hombay ny tanam-pahasoavanao ka hajoro ho vavolombelon'ny fifaliana ao anatin'izao zavatra mampalahelo midona amin'ny fiarahamonina izao. Ianao Tompo no hanankinanay ny firenenay,
ny ezaka rehetra ho fanavaozana ho fampandrosoana mba tsy ho teny feteny ihany fa teny tena miorina amin'ny teninao Andriamanitra, iraka ampanaovina miainga amin'ny teninao Andriamanitra, ampiverina olona maro aminao Andriamanitra ilay tompo ny fiadanana fa tsy tompo ny fikotranana. Ny fiangonana tompo dia isaoranay ny amin'ny ezaka rehetra ataony ho fijoroana vavolombelona, fiazakazahany tsirairay amin'ny fanompona izay nampiandreketina ho azy. Tafioery amin'ny fanainao masina ny fiangonana mba hajoro tsara ary anana fahasahiana mandrakariva amin'izay anjara anirahana ho azy. Fezinay ny vavaka aminay vavaky ny zanak'Andriamanitra manao hoe: Rainay izay ny an-danitra, ho amasinina ane ny anaranao, ho tonga ane ny fanjakanao, atao ane ny sitraponao ety an-tany ho tahaka ny an-danitra. Meo anay ny unianina sahaza ho anay ary mamela ny elokay tahaka ny namelanay izay meloka taminay. Aza mitondra anay amin'ny fakapanahy, manafahanay amin'ny ratsy, anao ny fanjakana sy ny hery ary ny voninahitra mandrakizay. Amen. Raisoary nitsodrano izay tonoana sy atolotra amin'ny anaran'ny Tompo. Andriamanitra ny fanantenanany amenanareo amin'ny fifaliana sy ny fiadanana rehetra amin'ny finoanareo mba hitombonareo amin'ny fanantenana no ny herin'ny fanahy masina. Mandehana, Jehova hiaro anao na mivoaka na miditra hatramin'izao sy ho mandrakizay. Amen. Ho an'Andriamanitra irery anany ny voninahitra, amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny fanahy masina. Amen.